Fa maromaro kosa moa ireo hetsika izay nanasongadina an'iny herinandro iny tao anatin'ny herinandro ny fankalazana ny fetin'ny reny ny akony izay indrindra no entina amintsika etona. Isan'ny nisongadina moa ny hetsika la grande braderie de Madagascar izay ny farana omaly izay nikarakarain'ny Madavision raha ny fanambaran'ny Madavision moa dia afa-po tanteraka izy tao anatin'izay hetsika izay fombiazana tanteraka ihany koa tamin'ny lapan'ny rehetra ny hetsika la grande braderie de Madagascar tao anatin'ny andiany fetin'ny reny. Afa-po tanteraka ny Madavision mpikarakara ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay nitanterahana ndraiky amin'ny 20 Mai hatramin'ny 19 Mai lasa teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Ny fampitoana maro tokoa ireo mpitsidika nandritra ireo 5 andro nesian'ity hetsika ity izay nikatona omaly. Tonga namaly ny antso ireo mpitsidika marobe. Ho an'ireo mpiantsena indray dia afa-po ihany tokoa izy ireo satria raha tany ivelan'ny tany fanosena sy embouteillage be zay vao mahita an'ilay fanomezana omenany neny tato amin'ny braderie hitany tato avokoa ny zavatra rehetrarehetra hatrany amin'ny akanjo sy ny kojakoja ary miafaratra any amin'ny teknôlôjia dia afaka natao fanomezana tamin'izany fetin'ny reny zany ary teo dia teo ilay fianambidy 5,100 farafahakeliny ary afa-po ny tsirairay. Ho anay mpikarakara ihany koa nisy ilay ataontsika hoe Madavision expo izay toerana anankiray nafana nampiranty teo amin'ny lafin'ny ara-teknôlôjia, teo amin'ny informatika sy teo amin'ny lafin'ny fitsaboana moa maro dia maro ihany koa ny olona nilahatra tao ary tsy maintsy toy ao aorian'ny hetsika moa zany ny ataontsika hoe opération nataon'ny orinasa Jika groupe izay mpiara-miasa aminay akaiky. Efa nanome fotoanareo mpitsidika mahazatra la grande braderie de Madagascar indray ny Madavision amin'ny 10 sy 7 septambra ho avy izao mandritra ny andiany natokana ho fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra.